daharitra hatramin'ny farany amin'izao fanompona izao ka tsy ovaova dia izao aza mijery ny zavatra hitany maso. Aleloia. Zavatra hitany maso tsika dia araka ny voalaza eto hoe mampiena ny hery. Mety mahita ny ataon'ny hafa isika lavo dia mampiena ny hery zany. Mahatonga fakiviana sy faketrahana izany ary dia marobe ny olona no anenina rehefa tonga eo lohan'ny fitsaran'Andriamanitra hoe takizay ihany anjoro, takizay ihany anaharitra. Fa raha tiantsika tsy anenina amin'izany fotoana izany dia izao aza mijery ny zavatra hita maso fa Jesosy anjerena dia aharitra hatramin'ny farany ianao. Aleloia. Ataontsika ny hira 120 Izao ny fitahiana azonao. Jereo izay nataon'i Jesosy anao. Aza mijery izay nataon'ny olona fa izay nataon'i Jesosy ihany jerena. 120 Izao ny fitahiana azonao. Piainana ianao kivy fatao very izay rehetranao tanisao ny fitahiana azonao agaganao izay nataony Tompo isao ny fitahiana azonao jereo izay nataony Tompo zay no raisinao dia ho hitanao ny asany Tompo hitambesarana iaivanao no tsy zakany azo fijalianao izao ny fitahiana no raisinao salasalana ho afaka izao ny fitahiana azonao jereo izay nataony Tomponao izao ny soa zay no raisinao dia ho hitanao ny asany mijery ny areny hafa ianao zay no fajeso mampanatenanao falisoarenany andanitra zay tsy azo vidina mimbolare izao ny fitahiana azonao jereo izay nataony Tomponao izao ny soa zay no raisinao dia ho hitanao ny asany Tompo aza mety kivy anaty ady ianao Jesosy mahery noho izao rehetra izao nianjeliko anatrikanao ampahery anao hatrany amparany izao ny fitahiana azonao jereo izay nataony Tomponao izao ny soa zay no raisinao dia ho hitanao ny asany Tompo. Aleloia. Ho ataontsika farany hira 730 ary aorianan'izay dia hivavaka ho an'ny ten'Andriamanitra isika sarobidy Jesosy. 730.
Jesosy no mpamonjiko, zay tia sy tiako, manompo azy ao satria be ny famindrampony, toy ny ondrinany ao ka no tadiaviny, ary naveriny indray ho ao amin'ny vala. Jesosy sarobidianao, Jesosy hanao ny tenako, anjoinidianao naiza naiza, ary amin'ny farany ahitany tavana. Jesosy no famonjena, fatolapiny foko, kintana fitarikandro, mamirapiratra so, anjarako mandrakizay zavadrehetrako, tsy mba irerintsony miaraka aminy am. Jesosy sarobidianao, Jesosy hanao ny tenako, anjoinidianao naiza naiza, ary amin'ny farany ahitany tavana. Teraka tao an-trano fihinanam-bilona, niory tao Getsemane, maty tao Kalvary, nitsangana ho mpandresy, niakatra indray, kanefa mbola ho avy hamimbony nahitra. Jesosy sarobidianao, Jesosy hanao ny tenako, anjoinidianao naiza naiza, ary amin'ny farany ahitany tavana. Alleluia. Tsarovy ry havana fa misy farany any zao fanompotsika izao, tsy hoe manompo fotsiny tsika dia toa tsy misy fiafarany, toa tsy misy fanantenana, fa zao amin'ny farany no voalazany ira fiderana ahita ny tahavan'ilay Jesosy izay topotsika isan'andro san'andro eto isika. Alleluia. Zany no anentanana antsika hoe aoka ianao anana faharetany, mbola tsy hitany masontsika Jesosy fantatritsika fotsiny misy izy, fa mbola tsy hitany masontsika, fa raha tianao ny tena hoe ahita azy mivantana ndray androany dia zao aza miovaova, aza memitra, fa zao arao foana ny lalany fa amin'ny farany dia ahita azy mifanatrika isika. Alleluia. Vavaka ho an'ny afatr'Andriamanitra ary sika zao eto ambavaka ny fonao mba ho vonina tsara indray iain'ny ten'Andriamanitra, dia eto ambavaka koa ny mpanompon'Andriamanitra. Iaraka hitsangana ary sika hivavaka. Misaotra Jesosy eo mbola nomenao fotoana izay nafanay ny ira fiderana ho anao. Mino izay tombo fa tonga eo anatrehanao izany fiderana izany, tahaka ny didika azo manompofina hoentin'ny anjely,
eo anatrianao eny fa na dia mbola tsy hitany masina aza ianao fa fantatray fa misy ianao ary mino izay Jesosy fa misy ianao izany no antony anompona ianao na mbola tsy hitany masina aza ianao mino izay to mifandray androany zay dia hifanatrika aminao mivantana hiresaka aminao kanefa tompo ampio izay mba hanana faharetana fa sambatra izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena ho ny voalazany tenao izay maharitra hatramin'ny farany ihany no ahita ny tavanao kao ka tsy veromaina izao fanompoana izao tompo fa mba andraisanay valim-pity lehibe any aminao amin'ny fotoana izay hifanatriana aminao ankehitriny izay dia mbola liana any amin'ny teninao indray mangetaheta izany ny fonay tahaka ny dera mianana maniry ndrano anony faniriny fananay anao Jesosy eo mitenena fa vonay anao izay da io koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao fenoy ny ositrao fenoy ny fahasoavanao fenoy ny herinao tsy amikerina ampatanjanana amin'ny fahaizana sy fahalalana no ampitana ny hafatrao fa amin'ny fanampiny fananao masina irerany noho izany dia okenao ampiteno ny mpanomponao anome hery ny mpanomponao anome fahasoavana ny mpanomponao ary izay mieniko tompo teo ka andray izany amin'ny fotsotra sy ny fanetretena fa ny devoly izay mitondra fiavina vonana fovato dia roako amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manam-pahefana ny anatin'ny fona ihany ny devoly fa aoka ny fona mba ho tahaka ny tany tsara hamafazana ny teninao Jesosy dia hamobetsaka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy any izany teninao izany misaotra indrindra Jesosy eo matoky nandria manitrao ety antany andranomasina naizana zaisiay aoka utunga izay utunga matukia nandria manitra fantatro fa izy no miatoka miarony fanaiko miambina ny raiko andanitra mety umay zinany loasa mety ulalina niantsana nefaina piangia mitarika utuni suari matukia nandrimanitra toizatsika ny raha desany mbasa fantatro fa Luka toko fasivy amby folo. Dia vakitsika andininy voalohany ka hatramin'ny fafolo. Efa ainao ny tantarany Sakaiosy fa tiako ambarahanao tsara kely misy atsipitsipiriany kely voalaza amin'ny filazana momba ny tantarany Sakaiosy toko fasivy amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fafolo. Ary niditra sy nandeha namaky an Jeriko Jesosy. Dia indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamoretra sady nanan-karena ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy.
dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika azo amontana iza an' Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nahita azy dia nanao hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy sady nampiantrano azy tamin'ny mpifaliana. Ary raha nahita izany ny olona dia monina izy rehetra ka nanao hoe lasa nandeha trano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Ary nitsangana Zakaiosy ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, niatsasaky ny fananako, meko ny mantra, ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fiampangana tsy marina dia onerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahamako, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very. Alleluia. Tantara zay ataoko fa efa hainy ankamaroantsika io tantaran'ny Zakaiosy io, atao amin'ny sekoly lahady io, efa mbetsaka nefa nandrenesanao ny tantaran'ny Zakaiosy, fa andraisantsika lesona mandrakariva ny tantara sy ny zavatra misy atao anatin'ny Baiboly dia andray lesontsika amin'izao fotoana izao. Alleluia. Dia eto hoe nandalo namaky an'i Jeriko Jesosy dia nisy lehilahy tao izy Zakaiosy, lehibe ny mpamoretra, olona tena chef mihitsy zany lehibe, tsy hoe mpamoretra, lehibe ny mpamoretra izy sady nanan-karena. Nitady ahita zay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsan'ny olona mifanety satria fohy izy. Jereo tsara, lehibe ny mpamoretra izy nanan-karena izy fa misy zavatra ao anatiny ao te ahita ny Jesosy izy, misy zavatra tsy ampy ao aminy ao, tena te hiaona amin'ny Jesosy mihitsy izy, tena misy zavatra tsy mahatafandromandry azy. Ianao raha ohatra ka efa nibebaka ianao dia zaonao efa mipetrapetraka no anatin'ny fonao, fa raha mbola tsy mibebaka ianao dia mikorotana foana anatin'ny sainao ao, tonga mivavaka, manao hira, manao an'izao fa tsy manana fiadanana ao anatinao ao, mandra-pahatonga ny Jesosy tena miditra eo amin'ny fiainanao ka manapaka anao zay ianao vao manana fiadanana. Na nananao daholo ary zavatra maro samihafa, izy anika lehibe ny mpamoretra, lehibe ny tena lehibe ary nanan-karena, sany hoe tsy misy nahoren'oranga io olona manan-karena fa tsy manam-piadanana tanteraka izy, satria misy teny milazany hoe zavatr'olona nalaiko tamin'ny fiampangana tsy marina, nanao zavatra tsy mety izy dia manenjika eritreritra azy foana zavatra zay tsy mety. Zao ry havana anankiray zay hita sy fantatra, rehefa misy zavatra tsy ara-dalàna ataon'ny olona, na iza na kely na lehibe, na manan-karena na manana voninahitra na tsy manana zavatra akory, fa manao zavatra tsy mety dia manenjika azy foana ny eritreriny ary dia mandra-pamboatra sy mandra-pilaminy zavatra rehetra, tsy manana fiadanana mihitsy, na dia atao hoe manan-karena be ary manana ny ampy amin'ny tsoroa dia ao anaty ao le fanahy tsy mety tafandromandry mihitsy, ary zany nahazo any Zakaiosy. Dia zao no voalaza hoe tao anatin'ny fony Zakaiosy dia mba naniry izy hoe mba tena te ahita ny Jesosy mihitsy ary ny tena marina sany hoe te hibebaka amin'ny Jesosy mihitsy zay zany ny tena ao anatin'ny fony ao, satria hitantsika amin'ny tantara ny ahafantarana an'izany, tena te ahita ny Jesosy mihitsy tena te hiova mihitsy zany, tsy mety raha ny arenany lehibe mpamoretra izy manana vola be dehibe izy manana zavatra be dehibe izy tokony eo afapo zany, fa tsy afapo mihitsy satria misy ota eo amin'ny fiainana. Ny fananana zao ry havana tsy mahafapo mihitsy zany raha tsy tonga Jesosy
mandamina eo amin'ny fiainanao. Aleloia. Zavatra lehibe mihitsy a ny atongavany Jesosy a eo amin'ny fiainantsika. Dia jerentsika tsara ny dia niazakazaka Zakaiosy, niazakazaka izy, mandeha eny zany Jesosy, niazakazaka izy, dia be dia be ny olona, dia tsy afaka hoe avy hatrany dia eo akaikin'i Jesosy izy, nitady moyen mihitsy izy. Inona reny atao hoe tena andeha hianikazo mihitsy aho any amin'ny dikateny tanoa dia hoe aviavy, fa rehefa natao zany fandiniana dia na ny aviavy na ny amotana dia samy azo mandrobona daholo io. Dia niakatra le azo amotana izy, lasa izy niakatra, tena te hitan'i Jesosy izy, tena salany tena mba te hitany Jesosy mihitsy a. Za nefa zay le mafy an'le olona fonike, tsy mba mahita zavatra firy fa dia salany mampiony tena rehefa tsy hita le izy, fa izy tsy ny olona te hitan'i Jesosy mafy dia mafy teo anatin'ny fony. Zany koa ny tokony ao anatin'ny fontsika tsiraray avy, mangetaheta ny ahitan'i Jesosy mandrakariva. Aleloia. Zakaiosy a tsy nijanona fotsiny hoe be dia be tia ny olona ka ahoana raha tena salany tsy afaka anatona an'io Jesosy io a. Dia jereo tsara, nanao ny fomba izy, niazaka azy izy, dia nianika azo izy, ary rehefa nianika izy a dia hitan'i Jesosy izy. Aleloia. Fa oka be dia be mifanety a, fa Jesosy mahafantatra hoe iza moa tena mangetaheta, iza moa tena mitady azy, tena hitan'i Jesosy izy. Aleloia. Aza mieritreritra ianao fa hoe tena mahita ve Jesosy, tena araka Jesosy ve zao zavatra mahazoazo ao, tena araka Jesosy ny momba antsika tsipiriany maro samy hafa. Aleloia. Aza mieritreritra anao dia hitany azy ve zao zany tsakazao, dia ianao mampalahelo ny tenanao eo, hitan'i Jesosy daholo momba antsika tsirairay avy. Aleloia. Dia fantany a, fantatra Zakaiosy fa andalo eo amin'ilay toerana zay niakarany zany a Zakaiosy hoe niakatra teo amin'ilay azo amotana izy a. Dia fantany fandalo eo zao Jesosy a, izy mba te hitan'i Jesosy. Jereo tsara ke araka ny fahafantarako a, tsy nieritreritra mihitsy io Zakaiosy io hoe hiteny Jesosy hoe andao any an-tranonao ao, tsy nieritreritra izy fa zao hoe mba te hitan'i Jesosy izy. Ary ngambany izy teny saika hiantso an'i Jesosy, teny amin'ilay fiakarany teny hoe za mba te hitan'i Jesosy, dia teny angamin'izy za aloha mieritreritra an'izany. Nahoana moa izy niakatra teny, anankiray aloha te hitan'i Jesosy izy, ary anankiray koa fa mba nieritreritra ihany izy hoe enona reny ataoko fa tena salany tsy manam-piadanana mihitsy, tena te hanamboatra ny fiainako a, tena salany te hitan'io Jesosy, tena anatona azy mihitsy ahy e. Dia rehefa teny izy a, dia jereo tsara nge lehilahy lehibe manan-kaja nge io rangahy io e, fa niakatra teny izy a satria nangetaheta ny ahitan'i Jesosy izy. Aleloia. Rehefa teny izy a, ny olona be dia be mifanity, be dia be ny olona fa hitan'i Jesosy ihany izay olona tena mangetaheta azy. Aleloia. Dia jereo nge rehefa hitan'i Jesosy a teo a i Zakaiosy a, dia voalaza hoe niandrandra Jesosy a dia nahita azy, dia niteny midina fangana ianao fa androany a tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao. Takany ahoana re zany tena fifaliany Zakaiosy. Izy zao mieritreritra hoe hijery an'i Jesosy ery ambony ery fotsiny, kanefa ny aveo Jesosy satria Jesosy ry havana tena mahita ny olona mangetaheta sy mila azy. Aleloia. Be dia be ny olona mifanizina tamin'i Jesosy a, fa Zakaiosy hitan'i Jesosy io, tena mangetaheta io Zakaiosy io. Dia ery ambony ery Zakaiosy natsony Jesosy teo anatrehany vahoaka rehetrarehetra olona zay mifanizana tamin'i Jesosy. Volazany ten'Andriamanitra mifanizana mihitsy ny olona fa hitan'i Jesosy zay tena mangetaheta azy. Aleloia. Sika mivavaka tonga mandrakariva sala amin'izao tsika rehetra, hitan'i Jesosy foana zay olona tena mangetaheta sy mila mifanampiana, mila ny fikarakarany a, hitan'i Jesosy avokoa zany isaky ny misy fivoriana. Aoko ianao hitan'i Jesosy a fa mangetaheta azy mandrakariva. Aleloia. Rehefa tonga ty am-piangonana ianao dia aoko hitan'i Jesosy fa mangetaheta azy mandrakariva ianao. Dia jereo tsara nge mahafinaritra be. Hoy Jesosy tamin'ny midina fangana, natsony Jesosy tamin'ny anarany izy teo anatrehany vahoaka be dia be. Ry Zakaiosy,
jesosy zany revana tena malalantsika tsirairay avy aza meritreritra ianao taka n'la tenen'ny olona anankirayzay hoe za ve tena mpafantatra jesosy tia zavatra tia nafantarantsika fa tena fantatra jesosy daholo ny anaran'olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany alleloia so dia etretina hoe tsy fantatra jesosy zany anarako zany za ve dia fantatra jesosy tsika zaka io sary ery ambony ery tena tsy ngamba ny olona tsy dia firy nahita azy nan'ireo marika azy hoe misy lehilahy lehibe eo ambony ao ary io dia lehibe mimpamoretra io fa eny izy no any mipetraka izy fa te hita jesosy mafy mihitsy izy teny izy any no natsomy jesosy alleloia dia mahafinaritra ny zavatra zay nytenen'ny jesosy jesosy ny andrandra jesosy dia niteny tamin'ny ry zaka io midina fangana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio dia nidina faingana zaka io tsy nanao commentaire be dehibe izy tsy niteniteny hoe andray tena ho any trako venao zanketra tsy nanao resaka be dehibe izy nidina faingana izy dia nampiatrano an' jesosy tamin'nympifaliana any midika teny taloha tsy misy nyteny hoe nampiatrano an' jesosy tamin'nympifaliana ampifaliana no nampidirany zaka iosy an' jesosy alleloia ianao ve faly zao manaraka an' jesosy tena faly ve anao sa nitaray-paoriana ianao zao jesosy za irana be za jesosy za nge manaraka anao aoka ianao faly nampiditra an' jesosy teo amin'ny fiainanao ary izy fifaliana mandrakiriva ao anatinao satria manompo an'Andriamanitra ianao alleloia ny manompo ny devoly no tokony olona malahelo tsy manana fifaliana fa ny olona manompo an' jesosy nanaiky an' jesosy idira ny tokantrany tokony ho faly izy napiditra ny zaka iosy napiditra an' jesosy tamin'nympifaliana zaka iosy alleloia dia ny olona tsy maintsy manao fitenitenenana be dehibe satria fantatry ny olona ny tantarany zaka iosy andiny fafito ary nahita zany ny olona monimonina izy rehetra jereo tsara izy rehetra ny olona rehetra tena nalaza nanao zavatra tsy mety be dehibe mihitsy zany ty zaka iosy ty ny olona rehetra ny monimonina daholo satria lasa ny an-trano tao amin'n'lehilahy mpanota jesosy iantrano tao amin'io zaka iosy zay mpanota be io jereo nge ty teny anankiray tantara ito ty no mampiseho atsika fa jesosy te hiditra ao anatin'ny tokatra ny olona tsirairay avy alleloia tsy ny hoe ny olona tsaratsara ny olona efa mivavabavaka ny olona efa manao zao fa lehilahy mpanota io nidirany jesosy io dia monimonina ny olona hiditra any mizaka iosy hoe io angefa nanao azao dia lasa daolo zao mitantaran'ny olona rehetrarehetra ny commentaire-ny olona rehetrarehetra be dehibe zao hoe io nge salan'izao zao ny anina zay nge nangalany an'izao nge zay zavatra tsy tokony salanga be dehibe raha ny olona tsy voavonjy mihitsy io zaka iosy io fa tototry ny tsiny io satria naka zavatra tamin'ny fiampangana tsy marina izy nampitombo zavatra zay tsy tokony nampitomboana izy nisy zavatra mampatezitra amin'ny vahoaka amin'ny mihitsy fa jesosy ry havana tonga hitady dia hamonjy ny very alleloia tsika mety manilikilika ny ranona sy rana fa ranona zao ny tantara rano zao ny nataony fa te hamonjy ny olona rehetra jesosy na dia izy olona fantatra fa manahirany indrindra raha ny tantarany te hamonjy an'ireny olona reny mihitsy jesosy alleloia dia toizatsika nge rehefa niditra tao an-tranony jesosy atao amin'ny tranony zaka iosy dia nitsangana zaka iosy dia tany amin'i jesosy izy no niteny ny olona zany nanaraka daholo nanaraka dia hoe ina rano ataony io zay jesosy io ao amin'ny tranony io lehilahy mpanota be io ina reno ataony io nitsangana zaka iosy ka nanao tamin'ny tompo tamin'i jesosy izy no mibevaka tamin'i jesosy izy nilaza ny zavatra zay ho ataony ny fanamboarany fiainana teny tamin'ny tompo izy indro tompoko ny atsasaky ny fananako meko ho an'ny mahantra jereo nge tena natsapa mihitsy zany io zaka izy io fa nanambaka olona dia laina verina be dehibe zao reto olondreto izy io manaraka andre jesosy io mahafantatra hoe iny le zaka iosy mpangalatra zay nataonay zao zay rehefa tsy manana nefa nalainy ny zavatra zao dia niteny izy be dehibe ny olona nanaraka anakao niaraka tamin'ny zaka iosy nakao amin'ilay tranony dia nitsangana zaka iosy ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako meko ny mantra tena leona manao an'izay mihitsy izy hoe niova tokoa izy
am'izay a de miena am'izay le tabatabany olona iverintsika moa fa tsy ho tesitra daholo ny olona rehetra zay nafantatra zavatra zay nataony Zakaiosy hoe iny a de mpanao an'izao, iny a de mpanao an'izao, iny a samy teny zay mampatezitra azy daholo ny olona. Zay ny lay natandremana amin'ny zavatra zay atao fa ny olona matadidy, manao zavatra tsara ianao tadidiny olona zany, manao zavatra ratsy ianao tadidiny olona zany. Aleo ry avana manao zavatra tsara, alleloia. De hoy ny olona rehefa niteny Zakaiosy, endro tompoko ny atsasaka ny fananako omeko ny mantra, avy hatrany zany de efa fantatra Zakaiosy hoe tena tezitra amiko daholo zao mantra rehetra eto an-tanàna eto amin'ny faritra iadidiko eto, mahafantatra daholo mantra rehetrarehetra io nanao an'izao. Trany de niteny izy ny atsasaky ny fananako izy izy a, izy tena manan-karena be Zakaiosy, ny atsasaky ny fananako omeko ny mantra. De miteny koa izy raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fiampangana tsy marina, tena nao resaka resoreso be mihitsy zany ty Zakaiosy ty. Fiampangana tsy marina hoe zao le ataovy zao satria izy tia azo tombony, tia azo zavatra mihoatra foana izy. Fiampangana tsy marina, misy miteny hoe zao raha no nanao zao ataovy zao misy zavatra tsy marina be dehibe nataony Zakaiosy. De hoy izy onerako avy efa treny a izany 4 fois iny avy efa treny fa tsy hoe efa tretsy. Misy vakio tsara amin'ny baiboly rehefa mamaky baiboly tsy hoe avy efa tretsy, tsy vitanao zany avy efa tretsy zany, efa tretsy zany be dehibe a, avy efa treny a rehefa be dehibe. De hoy izy onerako 4 fois zany zay nalain'ny olona tena ijery zany ny lista rehetrarehetra izy, ranona tokony anaovako zao ampitombona efatra, ranona tena nisy fibebahana lehibe nataony Zakaiosy ho an'ny mponina rehetrarehetra zay niadidiny. Alleloia. Tena nibebaka mihitsy Zakaiosy, tena nibebaka be mihitsy izy. Ary zay tokoa ny olona mibebaka de misy vokatra, fa tsy hoe za de mibebaka nefa tsy miova mihitsy ny zavatra zay ataonao fa ny eo ihany ny eo. Aoka isy vokatra tsara mihitsy amin'ny fiainanao rehefa nyteny hoe nibebaka nandrainy Jesosy a, vonina tao batisa manaraka ny Jesosy a, aoka isy vokatra tsara ho hitan'ny olona. De mame voninahitra an'Andriamanitra ny olona rehefa mahitanao hoe ianao taloha zao a, de zao ianao efa niova fo tsara, de mame voninahitra an'Andriamanitra ny olona. Alleloia. Ny fiainantsika zany rehefa tapahana ny hevitra hoe anaraka ny Jesosy de efa lasa ny zavatra taloha, tonga vaovao avokoa ny zavatra rehetra. Alleloia. Rehefa miresaka ianao misy zavatra zay ataonao miaraka amin'ny fianakaviana, miaraka amin'ny fiarahamonina, de aoka ho hita mihitsy a fa tena niova mihitsy ianao. Alleloia. Zakaiosy tsy nitenenina akory izy fa izy fotsiny nafantatra zay nataony rehetrarehetra. Onerako izy avy efa treny zay zavatra nalaiko tamin'ny fiampangana tsy marina. Nanao zavatra gravy be ty Zakaiosy ty fa na de manao zavatra gravy be ary zany ry avana vonjeny Jesosy foana. Alleloia. De jereo tsara kely tantara. De hoy Jesosy taminy teo anatrehan'ny olona rehetra zay tonga tao zany, anio a no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Rehefa mibebaka zany Zakaiosy hoe tena onerako daholo satria ny olona be dehibe voalaza mihitsy mantsy relo hoe tena fanizina tamin'i Jesosy ny olona be dehibe ny olona. De azo antoka mihitsy fa reo olona rehetrarehetra reo de na mahafantatra ny Zakaiosy. Ary Zakaiosy le tery ambony hazo tery le natsony rehetra midina fa ho any an-tranonao a, tena azo antoka mihitsy fa nanomboka ny resaka ny olona iovy andeha ho any amin'ny olana ka iovy Jesosy, hiditra avy Jesosy. Nefa Zakaiosy ao anatin'ny fony zany efa tena mangetaheta ny iova mihitsy izy, satria raha vao tonga tao an-tranon'i Jesosy de niteny hoe zavatr'olona le tsy niterena akory izy hoe ory Zakaiosy ianao ty ngeka ka tena malaza ratsy eto amin'ny tanàna, zavatra rehetra zay efa nataonao ne ka tena fantatry ny olona rehetra, tsy nisy fitenenana. Fa izy ndrevitrany de mibebaka rehefa nahita ny Jesosy hatrany de fony izy de anova ny fiainana izy. Alleloia. Isika zany, sika zay manaraka ny Jesosy ianao zay nanapa-kevitra anaraka ny Jesosy aoka ho hita mihitsy ny fiovana tanteraka eo amin'ny fiainanao. Lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ny zavatra rehetra. Alleloia. Lasa ny zavatra taloha, aoka olona vaovao ianao zay lazaina vita batisa,
zay lazaina manaraka an' jesosy aoka ho hita fa olona vaovao ianao mahatonga ny olona hideran'andriamanitra indray zao ny fiainanao. Alleloia. Taloha ianao a mety tondron'ny olona molotra fa iny mpanao an'zao mpanao an'zao mpanao an'zao fa manomboka hatramin'izao ianao zay nanaraka efa manaraka an' jesosy a dia aoka ho fideranan'andriamanitra no lazain'ny olona rehefa mahita anao hoe izy kosa aloha tena liova izy tena manaraka an'andriamanitra za koa mba te hanaraka an'andriamanitra raha tahaka andry le mivavaka tena tsara mihitsy le manompo an'andriamanitra aoka izany a no hitan'ny olona aminao hideran'ny olona an' jesosy ianao. Alleloia. dia jereo tsarany onerako avy efa treno izy izy dia hoy jesosy anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa tonga eto ny famonjena rehefa mibebaka. Hoy jesosy zany rehefa nahita any Zakeus hoe tena mibebaka izy ary tena onerako daholo amboariko daholo zany tonga amin'ny famonjena rehefa mibebaka ny olona anankiray. Alleloia. Ny olombelona rehetra dia tiany jesosy ho vonjena avokoa na iza nanota na dehibe tahaka ny jako ny lazain'ny ten'andriamanitra dia ho diovina tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily azy dia diovina tahaka ny volon'ondry fotsy na tohina fahotana zay nataonao rehefa tena mibebaka ianao fa tsy hoe mody mibebaka nefa tsy mibebaka kory tena mibebaka ianao dia madio ianao rehefa avy eo. Alleloia. tsy tsarovana tsony amin'izay fahotana nataonao fa rehefa mahita anao ny olona dia hiten'ny olona hoe efa tena manana an' jesosy izy tena misy an' jesosy eo amin'ny tokantranony tena mahafinaritra ny fiainantsika riavana aoka nomezana voninahitra an'andriamanitra. Alleloia. rehefa miresaka ianao misy zavatra zay ataonao aoka ahitana ny voninahitr'andriamanitra mandrakariva sy rehetra ataonao any amin'ny toerana rehetra zay ilainao aoka ahitana ny fahasoavan'andriamanitra. Alleloia. dia mahafinaritra be le nytenen'i jesosy hoe efa tonga izy ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. dia ny teny anisan'ny tena mahafinaritra satria malaza anisa zay mbola fantatry ny olona hoe tsy hoe tonga zanak'andriamanitra fa hoe zanaky Abrahama satria Abrahama rain'ny mino dia ny fantatra zany hatreo amin'ny andron'i jesosy dia ny olona rehetra zay manaraka an' jesosy manaiky an' jesosy dia atao hoe zanaky Abrahama avokoa. dia eto jesosy ny laza hoe hoy jesosy taminy anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa. Alleloia. tsy mbola tenenina le hoe zanak'andriamanitra fa mbola malaza ny jiosy satria Abrahama no rain'ny mino dia mafaly ny olona ny mandray hoe zanaky Abrahama satria rain'ny mino Abrahama. Amin'izao fotoana izao tsika amin'izao fotoana izao dia misy teny fikasana amin'ny hoe zay rehetra nandray an' jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra. Alleloia. mahafinaritra le hoe mitenena hoe zanaky Abrahama satria Abrahama mino ary rain'ny mino izy fa isika amin'izao fotoana izao ilaina mihitsy ianao mahatsapy hoe zao rehefa nibebaka tsy zanaky ny devolontsony fa zanak'andriamanitra aho zao. Alleloia. zay rehetra nandray an' jesosy zay rehetra nibebaka dia tononona hoe zanak'andriamanitra. Alleloia. ianao zao tena mahatsapa mihitsy ianao fa tena zanak'andriamanitra. Alleloia. ary raha zanak'andriamanitra ianao dia mahazo mangataka amin'andriamanitra zay ilainao. Inona ny zavatra ilanao inona ny tsy ampy ao aminao amin'ny mahazanak'andriamanitra anao azonao atao ny mangataka amin'ny zavatra zay tsy ampy manahirana. hono ny lazain'ny tompo hoe ianareo na dia ratsy ary mahalala ame zavatsoany zanakareo tsy maiky avan'ny rainareo izy any an-danitra anomeny fanany ao amin'izay mangataka aminy. ianareo na dia ratsy ary mahalala ame zavatsoany zanakareo. tsika na dia olona ratsy aza isika dia mahalala mieritreritra zay zavatra tsara ho an'ny zanakitsika sy ny taranakitsika mandrakariva dia tokony mieritreritra zany ary mino sy matoky sika fa manome zavatsoa ho an'izay rehetra manompo azy
andriamanitra. Alleloia. Tsy hiaro zavatsoa ho amin'izay mandeha amin'ny fahitsian'andriamanitra. Alleloia. Inona arany ilainao zao? Inona no ilainao fanampiana? Tsy hiaro zavatsoa. Ataovy ainao tsenjery zany rehefa hivavaka ianao zao tefikasana tazonao zany. Tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsian'andriamanitra. Alleloia. Zavatsoa ilanao fanampiana, ilanao fikarakarana, ilanao fanoanana. Tsy hiaro zavatsoa anao andriamanitra. Alleloia. Ianareo ara ho Jesosy ratsy nareny hoe nefa mba mieritreritra zavatra tsara ho any zanakareo. Tsy mainky avany ny rainareo izy any an-danitra. Alleloia. Ny raintsika any an-danitra manome zavatsoa ho atsika raha matoky azy hatrany isika. Mikataka amin'i Jesosy ary tsika izao nomena ity tantarany Zakaiosy ity. Ratsy be nge ity Zakaiosy ity e. Tena lehibe mpamory rehetra, mpanambaka olona, mpakazavatra olona tsy marina, araka lazany hoe zavatra olona laiko tamin'ny fiampangana tsy marina, manao zavatra ratsy be dia be mihitsy izy. Fa Jesosy ny teny taminy rehefa niditra tao ohatrany hoe anio a tonga eto amin'ity trano tiako ny famonjena, izy a tonga zanaky Abrahamako. Alleloia. Raha ianao ny Zakaiosy tamin'ny zavatra zany ataoko fa tena faly be mihitsy ianao nanao alleloia mihitsy hoe lasa zanaky Abrahama zao. Alleloia. Zao tsika manaraka an' Jesosy atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary raha zanak'Andriamanitra andova lanitra fiainana mandrakizay. Aza miala an' Jesosy tsony ianao. Aza miala an' Jesosy tsony ianao. Efa ho avy izy jery atsika amin'ny hoe fiainana manao hoana no iainantsika amin'ny fiandrasantsika azy. Ho avy Jesosy ry havana. Famantarana rehetra zao tena mampirisika mihitsy hoe tena pio Jesosy io zay, ampahire zay Jesosy, aza vela manao tsirambina mihitsy zay, aoka atoky ianao mihitsy zay. Raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy. Raha ho avy Jesosy ahita finoana anatsika tsiraray avy va izy. Ivavaka sika zao aoka hisy finoana ao anatinao, hisy fahamasinana ao anatinao, hitoetra ao anatinao ny fahamarinana. Tsy vilivily amin'ny zavatra tsy mahomby ianao, fa anao zay mahafaly an' Jesosy isanandro isanandro. Jesosy mahafaka mamey antsika amin'ny fanamasina foana. Raha tonga ny devoly mampirisika ianao tady anao zavatra tsy metimety amin'ny fanamasina dia marina mahitsy dia mitarika antsika ho amin'izay marina rehetra amin'ny fanamasin'Andriamanitra. Alleloia. Vavaka ary sika zao samy mangataka amin'i Jesosy mba tena zanaka mandeha amin'ny fahitsiana isika tsiraray avy. Tsisy fiainana miolokoloka amin'ny fiainantsika ka tafajanona ianao raha miolokoloka. Raha tonga afaka adiny ray Jesosy raha misy miolokoloka amin'ny fiainanao, mibebangana aloha ianao, eto ianao dia efa mibebaka tsara. Dia alaminy raha misy zavatra tokony alamina ny an-trano any alaminy daholo ny zavatra rehetra. Fa Zakaiosy rehefa niditra tao an-tranony Jesosy dia hoe tonga eto amin'ity trano tiako ny famonjena ho Jesosy. Alleloia. Mpangalatra ane io Zakaiosy io zany. Mato izy ny haiko hoe zavatra olona laiko tamin'ny fiampangana tsy marina, tena manao zavatra tsy marina be dia be mihitsy io Zakaiosy io. Fa rehefa nahita azy mibebaka Jesosy dia hoy Jesosy hoe izy koa zanaky Abrahama. Alleloia. Tianao ve ho tonga zanaky Abrahama ianao? Alleloia. Tianao ve no tonga tena zanak'Andriamanitra andovan'ny lanitra ianao? Alleloia. Aoka andeha amin'ny fahitsiana dia rehefa tonga eo amin'ny varavaran'ny lanitra, tsy katona akory ny varavaran'ny lanitra fa hosokafana tsara dia ho faly ny anjelin'ny tompo ampiditra hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Alleloia. Mba ho zany anitsika tsirairay avy tsy hisolavina raha tonga eo amin'ny varavaran'ny lanitra fa hiditra somatsara andova fiainana mandrakizay isika. Alleloia. Toalika ivavaka isika zao. Alleloia. Beba raha ohatra ka misy tsapanao tsy metimety ny zavatra izay nataonao tamin'ny manodidina, tamin'ny zanaka, tamin'ny mpiray-tam-po, misy zavatra izay tsy ara-dalàna, ataovy mahitsy tsara amin'ny fiainana dia mba mahazo tema mahafinaritra anao hoe izy dia zanaky Abrahamako. Alleloia.